Ho an'ny ministeran'ny postra dia zava-dehibe ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna eo amin'ny sehatry ny Fifandraisan-Davitra voaresaka ohatra ny finday eo ihany koa ny mikasika an'ireo onjam-peo ary mikasika na satelita iray. Ndeha hoarantsika ny fanazavana mikasika an'izay. Tsy misy ambony lalàna fa miatra amin'ny rehetra ireo lalàna napetraka hifehezana ny sehatry ny Fifandraisan-Davitra, hoy ny ministra Extrait Rakotomamonjy. Eo ny finday momba ny onjam-peo fa eo koa ny mikasika ny tambazotra vesaty satelita. Carte SIM nefa tsy fantatra iza ny ampiasa an'ireny numéro reny avy eo. Manarak'izay koa dia apatsiahivina fa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana janoary dia tsy azo atao intsony ny manafatra an'ireny telefônina zay lazaintsika moa hoe telefônina fozaorana tsy misy code IMEI reny telefôny reny, ka amin'ny farany volana Jolay 2019 zany no eritreretana fa tsy hisy tsony zany telefônina tsy fata-piaviany zany. Koatr'izay ary tena zava-dehibe dia mitohy ny fanaovana assainissement eo amin'ny resaka fréquence, indrindrandrindra amin'ny radio, satria betsaka loatra ny radio zay tsy manara-dalàna. Raha tamin'iny 2017 iny zao dia teo amin'ny 20 ny isan'ny radio zay voatery tsy maintsy nakatona. Resaka mihaino radio amin'ny fanakatonana ny orinasa AAA. Aleo dia azava fa raha manara-dalàna dia afaka manjifa eto Madagasikara, fa rehefa tsy manara-dalàna dia tsy maintsy mikatona. Fa maninona ny madinika, ny épicerie kely dia hiaran'ny lalàna, fa maninona kosa ny lehibe dia ho avela satria ngezabe ngany chiffre d'affaires dia mialokaloka amin'izany foana hoe misy asa ho very, fa tsy maintsy manara-dalàna ny rehetrarehetra ary io dia tsy misy tombo sy ala. Rehefa ato amin'ny secteur ihany koa zao ny fampiasany organisme anankiray réseau privé de l'État zay tsy azo atao ary raharany lalàna dia efa manao ny asany ihany koa ny autorité de régulation, ka dia tsy maintsy atsahatra manomboka amin'izao zany fampiasana an'izany satria tsy manara-dalàna. Organisme rattaché zany dia organisme mpanjakana, ka tsy maintsy manara-dalàna toy ny orinasa zay tsy miankina. Zay ngamba no zavatra tsara ho fantatritsika zany, satria efa mametraka tsika depuis 2014 nivoany reny décret teo tamin'ny octobre 2014 reny mba apatony ny fantsifana eo anivony sehatry ny Fifandraisan-Davitra. Koa zay zany no tohizan'ny ministera foana mandritra nyty taona ty, akoatra ny fanatanterahana an'ireo projet présidentiel zay nataony filoham-pirenena Rajaonary Mampianina. Tafiditra ao anatin'ny fampanjakana ny mahatany tan-dalàna ny firenena malagasy hatrany moa izao ezaka izao.